anarako dia Jona Ratsimbazafy filohan'ny fikambanana mpiarovarika GERB na groupe d'études et de recherche sur les primates de Madagascar. Dia raha tsika mahafantatra moa fa Madagasikara irery ihany no manana varika na lémurien na gidro eto ambonin'ny tany, ary tsika tena manan-karena mihitsy manana izy ireo satria 12 ambizato no isany, indrindra moa taorian'ny nahitana ilay karazana varika kely dia ny microcebus jonai izay mitondra ny anarako izay fifaliana lehibe ho azy zany ary mba fankasitrahana avy tamin'ireo tapaka sy namana pikariko no ny asa natao teo amin'ny fiarovana azy ireo. Ny afatra dia izao, Madagasikara dia manan-karena ary tsy tokony izaho ihany no faly amin'izany fahitana varika vaovao izany, fa isika rehetra mihitsy, isika tia tontolo iainana, isika rehetra pikaroka, isika rehetra tanora, isika rehetra ray aman-dreny ary isika rehetra malagasy mpiray-tandrazana amiko. Izany hoe fiarovana azy ireo satria efa kely dia kely sisa miala iainan'izy ireo fa latsaka amin'ny 10 isan-jato. Raha afaka 30 taona mety tsy ahita azy ireo intsony isika dia iantsona antsika rehetra hiaro isalahy, hiaro azy ireo, hianatra azy ireo, hanao fikarohana momba azy ireo ary tantara azy ireo maneran-tany satria izay no ahafahantsika miaro ireo biby ireo. Izay no afatra ho an'ny malagasy rehetra maneran-tany zany atsika ireo biby ireo, reharehantsika ireo, mihafa ary maniry hananan'izy ireo. Ka dia izay no afatra petraka amintsika, tiavony ianao, tiavony arenanao, tiavony arenan'ny taninao.